Ho aminareo ane havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. I Jesoa fahatanterahany Paska. I Jesoa fahatanterahany Paska. Zany no misongadina amin'ity mofinaina antsika anio ity. Luka 2:20, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 20. I Jesoa fahatanterahany Paska. Nanasa ny mpianatra i Jesoa tamin'ilay fankalazana ny Paska farany ny rano tamin'ny mpianatra. Raha marina fiaraha-misakafo farany ny rano tompo tamin'ny mpianatra ity fankalazana ny Paska ity, kanefa tsy mitovy amin'ny fankalazana ny Paska hatrizay, fa hita fa tao amin'ny Jesoa no tanteraka ny fankalazana ny Paska. Hitantsika eto ny amin'ireo fiomankomanana rehetra ilaina sy tokony tanterahana eo ampanaovana sy eo ampiatrehana ny fankalazana ny Paska. Hitantsika ny mpianatra nanontany amin'ny toerana izay tokony hanaovana izany sy ireo fombafomba samihafa hanaovana izany. Asehon'i Jesoa eto fa ity fiaraha-misakafo ity dia fisantarana sahady ny fiaraha-misakafon'ny lanitra rahatrizay any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola ho avy ny fotoana izay hiarahan'i Jesoa amin'ny mpianany tahak'izao ihany koa, saingy any amin'ny toeran'ny fahatanterahana, any amin'ny fiombonana amin'ny sakafon'ny lanitra rahatrizay no ilazana. Zany nahatonga an'i Jesoa ny teny manao hoe hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Santatry ny sakafon'ny fanjakan'Andriamanitra ihany ity, fa mbola ho avy ny fahatanterahany any amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Eto ary dia ambaran'i Jesosy Kristy sahady fa tanteraka tao aminy ny Paska jiosy, ka ambarany fa izy na ny tenany no atolotra ho sakafon'ny Paska, ka izy mivantana no miteny manao hoe ity no tenako, ary izy ihany koa no milaza manao hoe ity kapoka ity, na ity no rako izay ahidina ho anareo. Ambaran'i Jesoa mazava fa ny tenany sy ny rany no mitondra famelan-keloka sy fanekena vaovao. Ny tenany sy ny rany no zanak'ondry tsy misy kilema fa fahamono rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny Paska tahak'izao. Ny tenany sy ny rany no atolotra ho fanadiovana ny mino, anambara ny fanafahana tao Egipta fa izay dia ao amin'i Jesoa ny mino no mandray ny fanafahana mahazo. Ambara arak'izany ry havako malala fa tanteraka ao amin'i Jesoa ny fankalazana ny Paska, ka tsy lay Paska feno fombafomba tany Egipta intsony, fa Paska tonga amin'ny fanambarana ny fahatanterahany voalaza ny bokon'ny Eksodosy sy ny bokon'ny Jeremia mpaminany manao hoe fanekena vaovao. Lay Jesoa izay mariky ny Paska vaovao no fanekena vaovao ho antsika raha teo ihany koa. Ry havako malala amin'ny tompo, ambara arak'izany fa tsy mila fombafomba samihafa intsony entina hamonjena ny mpino, tsy mila fanatitra halatsadra hafa intsony ho atao solona Paska ho an'ny mpino, tsy misy fombafomba samihafa intsony entina hamonjena ny mpino akoatra ny
fanoloran'i Kristy ny tenany sy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ampy ho fanafahana sy ho famonjena ary ho fanadiovana ny mino ny rany Kristy izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no nanolotra, izy no nanome ny asantsika dia ny mandray amin'ny fitiavana sy amin'ny finoana izany fanadiovana nataon'i Kristy izany. Ambara ary avaka fa efa tanteraka ao amin'ny Kristy ny asa-panavotana izay natao ho an'izao tontolo izao, ka tsy misy andrandraintsika hafa intsony akoatra ny fanoloran-tenan'i Kristy. Dia ho n'Andriamanitra irerianany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fanavotan'i Kristy tamin'ny tenany sy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Ivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao zay no ny fanomezana lehibe nomenao anay dia ny tena sy ny ranao, lay zanak'ondro mora, zanak'ondro tsy misy kilema, lay pasika vaovao ho anay. Misaotra Tompo fa afaka manandrana zany fiainan-danitra izany miaraka aminao zahay, ary endro ny fiainanay ho avy rehetra dia entinay hiaraka aminao Andriamanitra. Ankehitriny mametraka eo ambany fahasoavanao zahay, mivavaka manokana ho an'ireo tsy salama, ireo izay gejain'ny aretina, ireo izay fatoran'ny aretina mikiky efa ela. Tompo Andriamanitro, enao no balisamina tsara indrindra, manafaka ny fanaitainan'ny nofo sy mitondra fanasitrana ny fanahy. Fa mivavaka ihany koa zay Tompo ho an'ny ray aman-dreny rehetra izay mampianatra ny zanany amin'ny fanabeazana ny amin'ny fitezana azy ireny araka ny sitraponao. Omeo faharetana ary omeo fikirizana andehanany ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitro. Amen.